Rehefa vanim-potoanan'ny fety tahak'izao dia misy amin'ireo mpivarotra no manararaotra mampakatra ny vidin'entana ilaina andavanandro toy ny menaka, ny vary, ny siramamy, ny atody. Eo ihany koa ireo entana fampiasa rehefa andro fety tahak'izao. Raha nambaran'ireo mpivarotra sasany izay tsy mampiakatra ny vidin'entana anefa dia safidy ny mpivarotra tsirairay fa tsy dia miankina loatra amin'ny mpamongady raha ny fanazavan'izy ireo izay fampiakara ny vidin'entana izay. Tsy nahitana fiakarany tahaka ny isan-taona ny vidin'ireo entana fampiasa andavanandro ho an'ireo mpivarotra sasany izay sendranay toy rehefa hakatoky ny fety faran'ny taona. Anisan'izany ny atody izay manodidina ny 700 ka hatramin'ny 400 ariary ny iray. Tsy niakatra ny vidiny nambaran'ity mpivarotra anefa fa vitsy ihany koa ireo olona tonga mividy atody ny ena ireo mpanjifa. Tsy manambola mitsy ny olona. Zao reny efajato dia ny mbany reny mbola afaka miady telonjato ny olona dia mahazo satria tsisy tsena n'ilay tsy manambola ny olona fa sahirana be. Efa betsaka be nefa izay efa tonga vidy teto aminao izay? Mbola vitsivitsy. Tahaka izany ihany koa ny vidin'ny vary ary miankina amin'ny kalitao ny vidiny. 300 ariary ny vidin'ny vary mora indrindra ary mahatratra amin'ny 900 ariary. Vargasy dia mampolo 700 dia ny stoky 300 dia ny makolika 900. Nambaran'ireo mpivarotra fa manodidina ny 9 ariary ny bidon menaka amin'izao ary sika tsy nahitana firy izany teo aloha teo. Ny siramamy izay anisan'ny fitaovana fampiasa rehefa fety dia 204 ariary ny kilao raha 2 arivo izany teo aloha nahitana fiakarany.